amin'ny eto Madagasikara dia mihamasovana ny fitadiavana vaovao mikasika ny tontolon'ny asa sy tontolon'ny fampananana asa. Maro ny mpanao gazety eto Madagasikara izay milomano tanteraka ao anatin'izany hoe fampahalalana vaovao mikasika ny asa sy ny fampananana asa. 7 am'izao fotoana zao ny mpanao gazety vonona ary latsaka ny sitrapo niditra ao anatin'ny tambazotra ny mpanao gazety mikirakira ny vaovao manokana mikasika ny fampananana asa sy ny asa. Ny mazava-dehibe azy dia sehatra anankiray mba ahafahan'zareo manovo fahalalana mikasika an'izany hoe tontolon'ny asa sy fampananana asa zany ny tambazotra ny mpanao gazety RJ7. Ny faharoa dia mifanakalo hevitra, mifanome vaovao, mifanome fahalalana koa isy samy mpanao gazety amin'izany sehatry ny RJ7 zany. Ary fahatelo toerana mba ahafahany mahazo bebe kokoa ny documentation, ny boky sy ny ouvrage mikasika ny sehatra ny emploi et travail ny RJ7. Ka mitanjona dia zao ny fampahalalana vaovao mikasika ny sehatry ny asa ny tontolon'ny asa dia manana fenitra izay tokana azy ny fenitra iraisam-pirenena. Dia ny faharoa dia ilaina koa ny fanabeazana izay ataon'ny mpanao gazety na inona support mananany dia tena tokony fanabeazana mifandray indrindra amin'ny tena ny zavatra tokony misy ary tena fampahalalana ny vahoaka na ny audience amin'izany hoe sehatra ny asa sy fampananana asa zany. Ka zay rehetrarehetra zay natao ary toananay eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena ambany asa mba ahafahan'ny mpanao gazety malagasy tena manana spécialité tokoa amin'izany sehatra ny emploi sy travail. Ny safidianana titulaire ny safidianana titulaire moa dia ny hevitry ny be sy ny maro satria tsara fantatry ny mpanao gazety ny tontolo misy zany ny asa fanaovana gazety zany eto Madagasikara. Fatao Antsirabe zany ny RJ7 tamin'ny taona mahery zay tantondasa moa tany Antsiranana. Ka tamin'ity taona ty dia ny finiavana alala bebe kokoa ny vaovao misy aty amin'ny faritra atsimo andrefana Madagasikara dia fanapakevitry ny be sy ny maro teo anivon'ny mpikambana ny RJ7. Azava izy ny sehatry ny asa mendrika eto Madagasikara raha fiadanareo azy. Ny asa mendrika eto Madagasikara dia mbola tanjona lavitrezaka ho an'i Madagasikara satria ny tahan'ny asa mendrika eto Madagasikara dia eo amin'ny 900 ny asa misy eto Madagasikara fotsiny no azo klasena ho asa mendrika. Dikan'izany efitra amin'ny 900 ny asa eto Madagasikara mbola tafiditra amin'ny ataontsika hoe asa tsy zarizary. Izay no ny statistique misy amin'izao fotoana zao. Madagasikara moa nametraka ny programme anankiray, programme an'asa anankiray, programme pays pour le travail décent izay natomboka tamin'ny taona 2012 tokony afara amin'ny taona 2012. Izay programme pays pour le travail décent zay dia manampy tokoa raha tanterana ao Madagasikara amin'ny fanajariana ny asa mendrika eto Madagasikara satria laharam-pameno anatin'izany programme an'asa zany dia ny famorona asa indrindrindra masoan'ny tanora ary indrindrindra koa ny fampanjariana ny dinika ary sosialy satria tsy misy fampanjariana izany tontolon'ny asa mendrika zany eto Madagasikara raha tsy fandinika ny tetonta izany hoe ny gouvernemanta ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ankoatran'ny resaka RJ7 raha ho an'ny fatratsy mandrefana manoka satria moa izy mampiatrano an'ity fivoriana ty
mbola mia mahazo vana am'izao fotoana zao le fampiasana ankizy jiaby taona ino re tompoko ny mampaikady io arosony be itya mba hanafainganana n'le fanafanana an'izay fampiasana ankizy jiaby taona zay ny fisehony asa vokilasy hoe asa mamofady misy ny ankizy a misy asa ny ankizy aty amin'ny faritra tsy mandrefany Madagasikara dia amin'ny lafiny zavatra anankiroa no azo raisina azy voalohany moa dia ny ataontsika hoe ny exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales na ny hoe tourisme sexuel impliquant des enfants zany hoe BDB ny zaza aty amin'ity faritra ity mbola ao anatin'ny zany hoe prostitution des enfants zany ka efa be ny ezaka efa natao na teto Toliara na tamin'ny faritra Mangely iny napetraka koa ny Andrimaso any amin'ny commune izay voakasika an'izany mba isiny ny ezaka iombonana iadina amin'izany hoe fampiasana ankizy amin'ny fomba mamoetra toy ny exploitation sexuelle des enfants zay ka ny ezaka tokony atao dia ny filazana ary faneterana foana ny tompon'andraikitra isambaratongana aty amin'ny faritra na nivon'ny faritra zany na nivon'ny commune zany na amin'ny fofokontany mba tsy anaiky ny itoizana zany fomba mamoetra amin'izany fampiasana ankizy aty amin'ny faritra tsy mandrefana zay ny lafiny faharoa amin'izany fampiasana ankizy tsy ampitaona zany dia raha milaza ny aty amin'ny faritra tsy mandrefana atsika dia any amin'ny resaka mine ny arenaky bontany zany mibetsaka ny faritra ny toerana aty amin'ny faritra tsy mandrefana mbola atsapana fa BDB ny ankizy tsy ampitaona ampiasaina mangady lavaka any amin'ireny faritra reny amin'ireny toerana reny mba ahafahana maka ny vatosoa ao anatin'izany hoe toerana zany ka reny koa dia tsy maintsy misy fanentanana tompon'andraikitra rehetrarehetra ao anatin'izany tompon'andraikitra mpanjakana ao anatin'izany ny reny olo mampiasa ny reny ankizy reny ary ao anatin'izany koa ny ray aman-dreny satria BDB ny vokatra ratsy izay ateraka ny reny fandalana ny ankizy any amin'ny sehatry fampianarana reny ka ny fasana azy mandeha miasa tsy vahaolana maharitra izy reny ary ny fanadiadinana tsapana hoe fa ny ankizy miasa dia ho lasa tanora mahantra dia ho lasa ray aman-dreny mahantra ka zany rehetrarehetra zany mila fandraisana an-tanana fandraisana andraikitra eo anivon'ny faritra eo anivon'ny commune ny zay manome tantsoroka avy aty amin'ny fikambanana raisam-pirenena mba niasa ohatran'izany koa ny fikambanana raisam-pirenena hafa dia manohy ary manampy raha ohatra hitanay fa tena programme an'asa napetraka ho laharam-pamena andaty amin'ny faritra le izy ka ny ezaka tokony atao dia ny fanohizana trano izay ezaka rehetrarehetra zay efa vita zay ary tsy ho avela olo raraka an-tany mihitsy ny ezaka natao ny vokatra azy atao fa tokony tohizana trano satria raha ohatra ka tsy mitohy lalandava ny ezaka atao dia hijanona ary miverina ohatrany taloha foana zany zany toetra ny toerana na ny faritra na ny commune amin'izany hoe fampiasana ankizy tsy ampitaona indrindrindra amin'ny fomba tena mamoitra zany mety anisan'ny atsika hoe anisan'ny source anankiray koa hoe zay mahatonga ny ankizy tsy ampitaona marina dia marina zany ny loza voajanahary dia hitatsika matetika mahazo an'ity faritra tsiny indrindra faritra Androy ny olana an'Androy raha olana tsotra dia ny olana eo amin'ny fitarina rano
ary indrindra koa ny olana eo amin'ny fotodrafitrasa zay tsy ampy ary zay no tonga anay nanao antsoavy tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena natokana ho amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy mba isarina ny mpanao tantsorika rehetrarehetra indrindrindra ny partenaire technique et financier hijery manokana ny faritra androy satria tsy rariny tokoa fito amin'ny 10 taona aorinan'ny fahaleovantenantsika mbola misy faritra izay azo lazaina fa tena mbola anatin'ny fahasahiranana tanteraka satria nadiarano aza tsy nanan'zareo ka izay no mahatonga isika mijery hoe ny fanentana ny tompony andraikitra rehetrarehetra mba hijery ny lalana ahafana mampandroso le faritra fa indrindrindra koa manentana ny ray aman-dreny mba tsy anaiky ny ampiasana ny zaza na inona ny toetoetra ny fiainan'ny reny fianakaviana reny mba kosa hijery lalana trany anohy ny fanabeazany reny ankizy reny mba ahafany reny ankizy reny manana anjara masoandro ho amin'ny fiainany ho avy